faly tafaraka aminareo tanatin'izao fandarana izao ndray sika amin'ny ty maraintia ary manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany an'izao fandarana famakafakana fitondrana vaovao maro samihafa ary ihany koa hitondrana an'ireo fizaram-baovao samihafa izany tompoko lasy tompoko vavy miaraba miara solo farjona raba ny Joel Rabiartsima dia miarabantsika rehetra mpanaraka ity fandarana ity amin'izao fotoana zao. Araka ny vaovao izay efa narahantsika nozaraina amintsika atao amin'ny page Info Culture Média moa zany sy efa niparitaka tamin'ireo ataontsika hoe hainao manjery maro samihafa dia voatendry omaly ny mpikambana andrafitra ny gouvernement Hery Salama Rajaonarivelo izay miisa 20 izy ireo ao anatin'izay misy ny ataontsika hoe laharam-pameana enina izay napetraky ny indisy teo fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao miaro Solo Farjona izay tsara tsindrina kely ihany ny voalohany dia ny fisitrahan'ny rehetra ny angofo, ny faharoa dia ny fisitrahan'ny rehetra ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana, ary ny fahatelo dia ny fisitrahan'ny rehetra ny fahasalamana, ny fahaefatra ny fisitrahan'ny rehetra ny fanabeazana tsara kalitao sy mendrika, ny fahadimy dia ny famoronana asa ho an'ny tanora, ary ny fahaenina dia ny fiara-miasa sy ny fiara-mientana ho an'ny fanavaozana izany. Eo amin'izay tsika zany le manomboka mitodika any amin'ny fomba fiasany reto gouvernement vaovao reto miaro Solo Farjona hoe raha ny endrikendrik'olona sy raha ny kalitaon'ny traikefan'ireo olona voatendry ireo hoe mety hatratra ny tanjona izay kendreny ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Ia, tafatsangana ilay gouvernement Joel Rabiartsima, misy ny ataontsika hoe karazany, iny misy foana moa le félicitation, iny misy foana. Isaka tsika any aloha le félicitation, misy iny. Za tsy miteny hoe mety sa tsy mety satria izany fomba efa natao hovaina ve tsy hovaina, tsy dia any loatra lay olantsika misy teboka kely any resahana mahakasika an'iny fiarabana, félicitation indrindra fa le fitenenana an'le hoe hoela fanapahana nefa andraikitra tendrena le izy, iny zavatra ray. Fa ao anatin'ilay teboka anakenina reto no tena ho resahantsika izay atao hoe lahateny nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika nandritra ny fampahafantarana an'ireto mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernement ny fanavozana ny repoblika ny Madagasikara ireto. Misy zavatra ihany koa atao hoe tena notsindrin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika lay hoe aok'izay Joel Rabiartsima io teny io no ataoko hoe mamaritra ny reto rehetrarehetra hoe aok'izay ny fomba ratsy teo aloha, tsy andeha angoro-karena no nametrahana anareo eo, tsy andeha hanitsakitsak'olona zany no ataonareo, tsy andeha hoe nahazo voninahitra dia andeha hieboebo, fa natao hanompo vahoaka. Misy ireo teboka eninareo, misy mieritreritra any ananiny hoe angovo any rehetra, rano fisotro sy madio, sotroina sy fidiovana, fahasalamana, fanabeazana, asa ho an'ny tanora, fiarahametana. Dia misy amin'teny hoe misy ministera zany tsy voakitika, tsia. Rehefa vakina io sy alaina amin'ny ambangovangony, antsipriany moa zany tena marina, jerena antsipriany fa tsy ambangovangony, dia reo lay andavanandro mpiainan'ny olona ary ny ministera rehetrarehetra dia tafiditra ao anatiny io. Maka ohatra ray, mety misy miteny ohatra zao hoe ary tsy voaresaka ao mihitsy zao zany hoe fizahan-tany sy asa-tanana tadidio, fa ny fizahan-tany sy ny asa-tanana dia mahakasika sehatr'asa marobe. Vao misy mpizahan-tany ataontsika ilay avy any ivelany miditra eto Madagasikara dia tadidio, fa ny fidirana eto Madagasikara dia ny fitaterana aloha anabakabaka, ny fitaterana an-tanety dia efa asa zay. Fa rehefa mipetraka izy dia ny trano fandraisam-bahiny dia efa asa marobe ny ao anatin'izany trano fandraisam-bahiny zany, ny sakafo, ny fatoriana, ary amin'ireny fotoana ireny dia misy ihany koa ny ataontsika hoe fanjifana vokatra avy any amin'ireo industrie maromaro, avy any amin'ny mpamboly ao anatin'ny sakafo. Dia rehefa aveo, rehefa hody ihany koa izy dia misy ny ataontsika hoe fividianana an'ireo mari-pahatsiarovana souvenir, dia tafiditra zany zay ao anatin'ilay famoronana asa.
itenenako zavatra mivantana hoe tsy misy zavatra tsy tafiditra ao anatiny eo. Mesy iteny sasany hoe aiza ny resaka télécommunication de misy mipetraka le fahenina fa maka ohatran'izao fotsiny Joela Beartsima hoe makamaka teboka eto fotsiny hoe ohatra fiara-miasa sy fiara-mientana ho an'ny fanavaozana. Ahoana ny atongavana amin'le fiara-mientana sy fanavaozana de raisiko ministera anankiroa misaraka ireo, ministera ny serasera sy kolotsaina, ministera ny positra ny fifandraisan-davitra ny teknôlôjia vaovao ny arakajy mirindra, de dieritrereto hoe ahoana ny siny ilay fiara-miasa. Raha olona tsy afaka mifandray na ny ataontsika mbola ampidiriko koa ny travaux publics, raha olona tsy afaka mifandray satria ny atao fifandraisana eo amin'ny malagasy de ny olona avy any avaratra sy ny avy any atsimo, ny andrefana sy atsinanana afaka mifandray mifamezivezy. Ny sofanisy ihany ny taxi broso izy dama zay ao anatin'ny irany afahako miteto an'ny Madagasikara, fa raha tsy misy ny lalana fa tsy le taxi broso no resahany eto, raha tsy misy ny lalana ifamezivezeny tsy afaka mifandray ka hiara-iasa ny malagasy. Fa zao koa efa misy ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao, ny fampitandavitra, ny arakajy mirindra ny petraka eo, ireo teknôlôjia, ny telefona, ny internet, de tadio fa mila misy afahany daholo, misy koa ny fafahany daholo be misitraka an'izany amin'ny kalitao tsara afahana mifampiresaka. Fa eo ihany koa ny serasera hoe kolotsaina tahaka ny ahoana, kolotsaina ifampieny hoe kolotsaina ataontsika hoe miezaka mifankahazo hoe mifampiresaka ve no misy eto Madagasikara, satria misy asana kolotsaina zany, satria ny kolotsaina de zay inona ny mikolokolo ny saitsika mialehibe isika akizy mialehibe itazomana hoe ahoana ny kolokoloana olon-dehibe samy manana ny maizy azy ka hiara iriaria kolotsaina daholo zany zavatra zany. Fa ny kolotsaina tsy mijanona fotsiny amin'ny hira sy mozika. Ao anatin'ny hira sy mozika misy ventikafatra fitezahana, ventikafatra famporosiana, ventikafatra mankahery, zany zavatra rehetrarehetra zany itenenana mandray ambangovangondresaka eto, akapobeandresaka eto, de itenenana hoe tafiditra ao daholo ireo ministera io, tsisy anavahandreo, tena tsy misy anasorandreo, na ny angovo, na ny angovo akoranafo, na ny fitaterana, na ny tanora sy ny fanatanjahantena tafiditra ao anatin'ireo teboka enina no teneniny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Fa zao Joela Beartsimba ny fanontaniana amin'izao fotoan'izao hoe tena izy ara ve zany io, satria tamin'ny Prime Ministre mipoitra le fianakanana, de amin'izao koa misy le fanakanana, de eto amin'ny endrika serasera hoentin'ireo gouvernemanta, mpikambana amin'ny gouvernemanta, ireo ministra isan'isany avy ireo, de za miteny hoe fotoana ihany koa zao ametrahanareo serasera tsy manakatom-baravarana. Fotoana izao satria tadidio raha misy manakana ianao, raha misy pitsikery ianao aty ampiandohana ka vitanao nefa no mifampiresaka ary mandamin-javatra, maro toerana lavitra ny asa ataonao ao. Noho ilay hoe tsisy manakatsakana de te hafana de mety anaonao foana ianao, indrindra tsisy olona mila ifampiresahana foatran'izay teneniko ekeny daholo, fa mety sosotra ny olona ny ambadika any fa tsy mitena, de mila mailo ireo zay mieritreritra fa tsisy manakana fa mitanadana ny lalana ho an'ny fidirana ao anatin'le département sany ny Joela, de mila mailo izy ireo satria aleo lavitra misy olona miteny de eno le izy no lay fahanginana. Fa io fahanginana io matetika afatra sary-patarina, tsy hainao faly tezitra, misy fanakanana vao manahirana koa ary ka na ho an'ny misokatra amin'ny varavarana tsisy mpanohatra, tsisy le manohatra eto, tsy le hoe manohatra hoe miala na zao mety voateny mihitsy koa ary ny miala, fa tsy misy an'izay sakatsakan'izay ny andeha andraisany an'le andraikitra. Na ho anareo tsisy an'izay, na ho anareo misy an'izay, de fotoana izao satria mbola asa mafy lavitra noho izay le fananganana n'ilay firenena hoe ahoana ny ahafahana malagasy rehetrarehetra mifampieno. Mbola tsy nitsangana ny gouvernemanta teo, de mbola nandeha ireo antsoantso, fitarainana, fitakiana. Ahoana zao nga le fanavaozana, le Prime Ministre raha atao mbola olany zao ihany de ahoana tsisy fiovana akorana.
fa reny rehetrarehetra reny misy bosisika atao amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika avokoa no izahany enono hoentina manangana gouvernemanta tadidio fa tsy antoko politika ny filohan'ny fanavozana tsy manana an'izany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tsy niomana no eo izy tsy niteny programa anasy izy tao anaty propagande dia tonga dia ilana ananana hoe preuve ainao tsy manan'olona ianao fa ao anatin'ny herinandro izy Joël Bertsima mavita mieno karazan'olona ary natsangana n'ity gouvernemanta ty na ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teo aloha raha tsy navita nanangana gouvernemanta aingana tahaka izao. Za tsy miteny hoe le mahainga anazy ny zava-dehibe fa le endrika le izy hoe rehefa mijery ianao dia misy olona efa vokotra kefa, misy olona tena olom-baovao, misy olona manana fahalalana amin'ilay sehatra fa rehefa enonao tsy manana an'ilay traikefa eo amin'ny fitantanana andraram-panjakana. Fa zao zany rehetrarehetra zany dia fantany alohan'ny hidirana teo, fantany zany Joël Bertsima. Zay fahafantarany zay afaka ny tena izy hoe tsia. Fa nisy nanolotra izy na nanolo-tena izy, nisy fifampiresahana tamin'izy ireo sy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika sy ny prime ministre. Fantany ny zavatra miandry azy. Nanaiky izy. Dikan'izay manaiky izay tsy manana excuse intsony. Tsy afaka miala an'ireo fanakianana marobe ireo fa miatrika an'ireo ny ahafahana miatrika an'izay ary mba sosikevitra anjara biriky hoentiny info culture média hatramin'izay dia le hoe ny serasera amin'izao fotoana izao tompoko dia serasera manaitra ny rehetrarehetra mba ho tena tompona andraikitra feno ka ny fitenenan'ireo olona ireo izay hoe tsy makasitraka amin'izao fotoana izao fandraisana andraikitra tsara be zany enoy izy ireo mifampiresaha amin'izy ireo sokafo zany ny varavarana tsy hoe mitady olona ampanginan'ireo tsy zay fa mifampiresaka ary ny filohan'ny fanavozana ny repoblika dia nametraka an'izay ho teboka lehibe hoe sokafo varavarana ary asio tsikitsiky zay anisan'ny teneniny teo dia mba mezaka mitsikitsiky koa ny tena zany eto mba loko mba sena tsy hainy tena loatra le izay lanatsiny fa sokafo ny varavarana dia ianoy le izy zay fianona zay eo no mipetraka hoe misy mangarahara atao mangarahara ny resaka eo tombontsoa manokana ve le izy tombontsoa ratsy ve le izy fa ny tombontsoa ratsy tompoko ahisaka ny tombontsoa iombonana loloavina atapony loha ho fanatsarana satria ato zao dia miteny mihitsy hoe mendrika eo amin'ilay teboka fahaefatra Joël Bertsima hoe fisitrahany rehetra ohatra fanabeazana tsara kalitao sy mendrika ary matoa le fanabeazana tenena tsara kalitao sy mendrika dia atonga hoe olom-pirenena tsy azo ambakaina, tsy azo fetsifetsena, tsy azo ampatoriana ny olom-pirenena gasy ilaina tsy vita ao anatin'ny herintaona roa taona zany zavatra zany fa atomboka zany fomba fiasa zany atomboka zany hanao inona Joël Bertsima satria ao anatin'ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao no hidirana makany amin'ilay fanavozana ny fomba natanterana azy dia misy ministera-panjakana misahana ny fanavozana amin'izao fotoana izao manana adidy goavambe io ministera io ahoana nisian'izany fiara-miasa zany dia mifampieno zany tsisy mibaiko ao anatin'izany hoe zao natao hoe fanavozana fa mifampieno zay vao afaka miara-miasa ary le anton'le fifampienona dia isiny fifankazahoana ny mifankahazo dia hoe ohatra zay sy Joël Bertsima izy eo ampito eo za eto dia mifankahazo zao ny resakay satria maninona misy sinina ataony an'izao dia tapaka ny micro misy sinina kely an'izao dia misy zavatra miseho dia misy ny ary efa fantako tsy haiko tsony zay sinina atao dia lasa teneniko eto amin'ny micro fa nga misy an'izao dia miteny izy tsisy itenena misy fifankazahoana fa le fifankazahoana ao anaty fiarahamonina mitatra ngeza be io ny tantaram-piainan'ny olona ny tantaran'ny razamben'olona ny fomba mampanao n'ilay olona ny kolotsaina ny tezana azy ny fianarana ny ratoviny zany rehetrarehetra zany indrindra
raha ohatra miditra ohatra ianao anatina départementa ministériel anankiray indrindra anangana firenena vaovao anao misy zavatra ananan'olona alahelo mila fantatra le tantara mila mazava le tantara fa tsy tsintsiny aleo ny lasa omba ny lasa aleo ny lasa omba ny lasa hoe zao mety hoe misy fifandirana atao tokony mifamely enao sy ilay olona mety miady aminao mety mifamely fa aoka tsy ho adino ny tantara indrindrandrindra tsy hamerenana ny fahadisoana nisy teo aloha zany zavatra zany mila atao zany zavatra zany raha toka tena te ametraka fiara-miasa mila mifampieno mila mifankahazo ary izay zavatray ny mitondra makany amin'le miara-metana ary rehefa tafapetraka izay fiara-miasa misy fifampienoana misy fifankazahoana zay tsy voatery manaiky le mifankahazo fa mba tsy isian'le fifandirana tsony dia azoko ny mahatonga n'ity olona ty manao an'izao zavatra zao rehefa misy zao dia anjarako zany manao hoe ay tokony hanovan'izao kosa zany za satria kay le ay zay zany mahatonga an'iny zay le hoe azoko hitanareo rehefa ny zazany mitomany misy olona mampange tô zaza tsy mety mangina le zaza ho an'izay efa niteraka mahafantana an'izany fa misy olona vo raisiny fotsiny satria azon'le olon-dehibe iny mandray azy iny ny zavatra marary an'le zaza mampitomany azy dia izay zavatra zay no ataontsika hoe mila jerena mangataka faingo kely joela faingo kely na miteny ianao misy zavatra kely ataoko azafady indrindra ialana tsiny tompoko filahy sy tompoko vavy zay ohatrany hoe fatapahana kely zay fa nisy zavatra tena maika dia somary ialana-tsiny zay ny resakitsika teo an'ilay inona ny resantsika teo joela beartsimba lay hoe lao anatin'ilay into izy teo lara-pamiana maika enina ihany sika ao anatin'ireo teboka eninareo tahaka ny ahoana ny ministera tsirairay avy inona ny zavatra tena sarotra amin'izao fotoana zao inona ny zavatra tsy tokony atao lay serasera ny tenenina teo hoe tokony tsy manidy varavarantsika satria ny fanidim-baravarana dia midika fa tsy vonin-kientsika tsy von'ny fampiresaka nefa ilay zavatra miandry amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ilay teboka hoe mila fiara-miasa teboka fahenina napetraka filohan'ny fanavozana ny repoblika dia hoe mila fiara-miasa sy fiara-metana zany zavatra zany tsy haniliana olona eto dia miteny fa reo tena mpikatroka eny amin'ny fiarahamonina nireo antoko teo aloha maaraka amin'ny fitondrana ary dia raisina tanandroa ny fifampiresahany reny satria reny mino zato isan-jato fa na teo amin'ny fitondrana reo karazan'olona zay neverintsika aritantsika fa dia fanetry be ho an'ny firenena ny fomba fataony dia izy reny koa niara-ny aina le olana teto amintsika ohatra amin'izany ny délestage ohatra amin'izany rano fisotro madio ohatra amin'izany ny fampianarana tsy zarizary reny zavatra rehetrarehetra reny joela beartsimba iarahana miaina ka izy reny misy ny voailika koa rehefa tonga ny fotoana andraisana ndraiky mino fa manan-kevitra aoka tsy akatom-baravarana manomboka eny amin'ny fotony indrindra moa eo anivina ministera hoe andray andraikitra ianao dia mila tena raisina zay ataontsika hoe raisina fanao ary tsy maintsy hizorana izay hoe olona mieno ary tonga ao anatin'le fiara-miasa zay misy fifampianoana fifankazahoana zay vao makato amin'le miara-metana olona tsy mifankazo tsy afaka niara-entana mihitsy joela miara ary misy koa ny ataontsika hoe zavatra atao asa atao isin'la hoe sady efa mifankahazo ianao mifampiresaka fa hoana ny araha-metana misy asa atao ao anatin'izany dia reny rehetrarehetra reny no mametraka antsika hoe io lay gouvernement amin'izao fotoana izao za tsy zany andeha hidoka ho tsara antsika rehetra amin'ny asa ny gouvernement tsy hananantsika antra ny gouvernement amin'ny fitenenana azy satria izao asa fa tsy kabary aloha ny kabary tazomy média ampanao gazety misy olona manana asa aloha ny mpikabary manao ny asa ny mpikabary fa ny mpikambana amin'ny gouvernement okizay le resabe fa andao anao asa tanterahana reo zavatra reo tanterahana reo zavatra reo ary reo zavatra reo no mibaiko ny amadianareo ny lahara-pahamehana eo anivon'ny fanatanteranareo ny asa tadikio misy toromarika ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia hoe
anisan'ny teboka ao anatin'ny za mitoromarika zany rehefa niona tamin'reto mpikambana vaovao ny gouvernementa reto dia hoe ny vahoaka dia anara-maso ny asan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa, anara-maso ka le menimeniny malagasy vondrikery syndicat vondrona zao, mpikambana zao, vondrona mpandraraha zao, de raha iteny reny dika zay misy zavatra tsy hitanao ao. Ary napetraky ny filohan'ny gouvernementa ny prime ministre hoe ny tanora zay tena nitrotra tamin'iny hetsika iny, tanora zany tsy mora kivy zany fa mbola ao anatin'ny herin'ny tanteraka, ireo ny tena lazaina fa mason'ireo vahoaka reo. Misy fandaminana mila atao, mariny zany fa ny anao tsinitsinina ny tenin'ny tanora zay maro anisa eto ninona teny antsika zany tanora zany maro anisa, ny olona antitra, ny olona lehibe miavitsy fa ny tanora eto no betsaka amin'izao fotoana zao. Zay no endriky ny ponina eto Madagasikara, tsy azo atao tsinitsinina, tsy azo tsinitsiniavina zany feon'ny tanora, indrindra moa raha manara-maso izy. Mety ho paina ianao fa neokeviny zay, mety anaovan'ny mozika ianao, anaovan'ny islam ianao, anaovan'ny tononkalo ianao, fa asehony amin'ny endrika marobe ny tsy fakasitrahana ny zavatra ataonao raha manaonao foana ianao. Eno izy ireny, tsy ny ministeran'ny tanora irery ny mila mienon'ny tanora, fa ny ministera rehetra dia tokony sehatra ahafahan'ny tanora miteny maneho hevitra. Ahoana ny anaovana an'izao? Ary ministera moa mitsangana, fa mbola ho avy koa ny sampandraraha rehetrarehetra, reo tendritendrena rehetrarehetra reo, ho avy reo rafitra eny fotony lazaina any fa miainga ny volavola entina manomboka moa zany fa tsy maintsy idirana ao anatin'ny rehefa tena resaka le fanovana ny rafitra rehetra eto Madagasikara, fanavozana fa tsy fanovana fotsiny, avozina. Ny dikan'le avozina dia makany amin'ny tsaratsara kokoa. Misy fanovana mantsy mety hoe soloy latabatra io, latabatra ratsy misolo latabatra ratsiratsy koa, soloina zany nanolo, dia misy hoe manolo rafitra fa fanavozana, avaozina makany amin'ny zavatra vaovao tsara kokoa. Dia miverina zany eto amin'ilay félicitation, satria io zay raisiko kely fotsiny iny, tsy dia hijanona ela koa tsika. Le félicitation aoka re raha miarahaba olona isika dia tsy félicitation dia asiana fiatsiaram-belatsia, na félicitation dia aza atao an'izao io nge za fa mivadika opa ty félicitation ty, fa félicitation miandro tsodrano amintsika reo, fa le tsodrano arao afatra mafonja hoe mety namanao miarabanao fa za mijery anao amin'ny manamanao anahy mihitsy nijereko anao manaova zavatra fatantany eo ne ianao, fa dia tsy ataoko vita mora zany fampitandremana rehetrarehetra zany. Ary ety am-piandohana ao dia efa tokony ho jerena ahoana ny fomba fiasan'izy ireo, fa raha vao tsy zay dia mialatsiny fa misy zavatra tsy andeha amin'izay loany ety raharaha eto amin'ny fireneny ity. Nefa ny isika dia tena miezaka niditra amin'izay andao sika malagasy ifampiresaka, andao sika malagasy satria very izay zavatra izay teo aloha, ifampiresaka ary ametraka fifampitokisana. Tsy afaka ifampatokontsika raha tsy mifampiresaka dia mifankahazo hoe ay ve zay no nahatonga an'iny. Tadio tsara fa misy fotoana misy resaka tsy mifankahazo dia milasa miterakolana, dia rehefa mifanantona dia inona ny zavatra misy, ay ve zay tena azafady fa fahazahoaka azo zao, mila an'izay amin'ny sehatra nasionaly tsika, inona loatra ny dia mahatonga antsika ity mifanenjika, mifanimba fa tsy mivonona mifanohana. Dia mila mifampiresaka tsika amin'izao fotoana izao, sehatra rehetrarehetra tompoko mila an'izany, dia mila apetraka le fifampitokisana. Fa zao mba hisian'io fifampitokisana io dia goavambe ilay hoe ny fomba fiasa kosa ataovy mangarara. Fanapahan-kevitra inona ny antony? Mangarara ao ataovy amin'ny hitsiny, amin'ny rariny, zany zavatra zany dia sotoavina efa nisy somary verivery fa mila velomina ary mila apetraka amin'ny toerana tokony isy azy ao amin'ny fifampitondrana ao anatin'ny fiarahamonina. Tsy sanatria manao toriteny fa mieritreritra sahady hoe
ny zavatra dingana vita ahoana no tonga n'izany dingana vita zany tsy ho dingana miembotra fa dingana mandroso tsy sanatria hiaro be fatana fa tena ahoana no andraisana n'ilay kiana rehetra. Za manokana dia anisan'ireo miteny reo syndicat reo vondrikery reo olona mbola mitabataba amin'izao fotoana izao mila enona, tena mila enona. Misy am'ireo le milasa ministra reo no niaraka tamin'ireo mitabataba reo ka everiko fa vao may tokony isiny tena hoe tena mila mieno fa eto tsy vita ny safosafona, tsy vita ny takotakomana ny olana misy eto amin'ity Madagasikara ity misy ary tena mbola iaina n'izany zavatra any ka tsy azo takotakomana avadibadika amin'ny hoe fahavitan-javatra. Ny fahavitan-javatra ny ara-materialy zava-dehibe reny ho an'ny ministeran'ny asa vaventy dia tena fotodrafitrasa ny andrasana aminy fa ho anna ministera hafa tsy fotodrafitrasa ny andrasana aminy fa asa mivaingana eo amin'ny fifampitondrana eo amin'ny olom-pirenena. Dia izany zavatra izany hoe isika rehetrarehetra zao zavatra tsara be ny hetsika iny hoe malagasy mihetsika fa tsy misy herirakoto rabe nanosika hoe andao za ataovy an'izao fa malagasy matsapy misy zavatra tsy mety tazomina izay zavatra izay ary atao hery izay zavatra izay ananganana n'ilay firenena miara-mihetsika daholo tsika zay tsy manaiky raha tsy lasa ohatran'ny ary misongona ny reny Japon, Suisse reny firenena tena tsara ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy ireny miara-miainga tsika anao zany ny tanjona zany firenena tsy mitsanga menatra ary miaina ao anatin'ny fahampiny ny maro anisy. Misy foana ny indrokely eo anatin'ny fiarahamonina, misy ny mangataka, misy ny mahantra fa tsy hoe tsy misy ny rafitra miahy izany fa mety noho ny tena antony manokana ny mahatonga an'ireny fa tsy hoe raha misy aika misy an'ity dia mety fantany fa manina ianao tsy miditra ao mila antaniana koa amin'izay fotoana izay zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny atongavantsika amin'izany zavatra ny ahoana zany hoe za mpamboly fa mampamboly anahy dia za afaka mianatra mampiana-janaka ny zanako afaka mieritreritra tsy ho mpamboly tsony fa tena mba ho lasa ho ingénieur any amin'ny resaka habakabaka any ahoana ny isiny zany za tena mpandraraha amin'ny resaka ohatra hoe fiompiana dia tena za tena miosina miaraka amin'ny biby keo satria za tena miasa fa tsy manakana mihitsy zany manana fialam-boly mandeha manao piscine mandeha manao spa mandeha za koa ny zanako koa tsy sanatrika hoe ity fifanambaniana hoe tambany vohatra zao tsy misy asa ratsy tsy misy sehatra ratsy indrindra zany resaka fambolena fiompiana tsy misy zavatra ratsy zany. Ny asa ratsy dia ny mangalatra mahazo vola mikolikoly halatra nalaina tamin'ny fampahatrana ny malagasy ny mivaritena zany asa mamenatra zany ahoana ny atonga hoe tsy betsaka itsotro fa miena be ny olona mirona makany amin'izany tia le hoe tafita fa manambady fa za tya tokony tsy terena andeha any amin'ny resaka fivarotan-tena tahaka an'izany ny zaza malagasy mila terena ny fizahan-tany ahoana no tena karazana sehatrasa maro miroborobo fa tsy ny fivarotan-tena no mandeha ao ka lasa destination touristique sexuelle ny resaka zavatra mamofady tahaka zany Madagasikara zany zavatra zany no hirosona fa aok'izay ty resaka mama sosy papa sosy dia reny no lasa modely eo anatin'ny tambajotra sera zany zavatra zany no atsara ka hoe olona no ny asany za mpampianatra dia tena mirehareha mpampianatra eny amin'ny EPP dia mirehareha mamako mpampianatra tamin'ny EPP fa efa sahirana tena sahirana amin'izany asa zany noentina manatanteraka ny asany nefa ny tamin'ny fahazazany dia mampatsiahy fa nofonofon'ny olona zany ho Ramse mpampianatra eny amin'ny EPP Ramse tamin'izany manana fiarakodia mavidy fiarakodia ny mpampianatra ny EPP tamin'izany fotoana izany ahoana ny atonga an'izany izy amin'ny malagasy hoe za mifaniriko mihitsy no teo président Pokotany fa tsy ambanimbanina le président Pokotany rehefa kelikely-ponina fa andraikitra goavana ao anatin'ny fiarahamonina satria manina le andraikitra le sotoavina le adidy tanteraka eo amin'ny fiarahamonina no tokony ho taratra dia izany zavatra any tsy afaka niainga tompoko lasy tompoko vavy raha tsy misy asa mandeha amin'nitsiny sy ny rariny ao ampametrahana an'izany tsika ary indrindrandrindra tsy fanakomam-bava andreo manana zavatra ho amarinina ho kianina ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina
taperitsika eo tsy oelabeartsina zay indrindra everina fa zava-dehibe zany zavatra zany a dia afahantsika mandroso amin'ny zavatra hafa satria ny vaovao dia izahanay foana hoentina ao amin'ny pejy ary ny vaovao rehetra mbola misy dia izahanay ho tonga ihany koa amin'ny fotoana araka ny tokony izy raha misy fanamariana tianareo atao misy commentaire tony zavatra tony a misy ny antso ataribia afaka miantso nareo manamarika hoe tsy mety na mety ireo rehetrarehetra milaza fa tsy mahazo sehatra dia ampitana amin'izay tompona andraikitra rehetra ihany koa sokafa reny sehatra reny fa eto aloha dia izahay eto samy tompona andraikitra na tenako na ry Joel Rabeartsimba na ry Michel dia ao anatin'izany izay manana andraikitra eto misokatra amintsika rehetrarehetra ny Infoculture Média amin'ny fanahian-kevitra satria isika dia tokony ifampiresaka ifankahazo ary ifanohana amin'ny zavatra tsara fa anakana kosa raha misy zavatra ratsy makasitraka tompona